Miarabantsika rehetra amin'ny rehetra indray isika rahalahy sy ranabavy eo amin'ny tompo manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Hamangy antsika rehetra sy toetra amintsika isan'olona avy. Resaka loha hevitra anankiray isika izay loha hevitra efa nifampitohy tamin'ny zavatra efa noresahantsika teto, satria voatsela isika dia niresaka ny mpihira, Samoela, loloha sy ny tariny sy izay voatontsika tao anatin'izay nankatsika lesona sy namantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, dia mitohy amin'izay ihany tsika amin'ny resaka célébrité sy ny laza, dia ho asongadintsika an'io zany hoe tsy tongatonga ho azy tahaka ny efa nambarantsika ireny laza ireny, fa tambitambiny omeny ny fanaratsy amin'ny olona ireny laza sy voninahitra ireny, dia rehefa mandray an'izay tambiny izay ny tena tsara voaray antsika, hoe rehefa mandray an'izay tambin-daza sy tambim-boninahitra izay ny olona izay nifanaiky handray an'ilay voninahitra sy laza, ilay célébrité, dia mazava ho azy fa mandeha izy mamita ny iraka araky ny andrahan'ilay fanahy nanome tambiny azy. Vavakarisika, misaotra indrindra Jesosy fa eo foana ianao mampianatra sy mananatra anay, mampafantatra anay ny sitraponao amin'ny fotoana isan-karazany. Mankasitraka betsaka ny fisehoanao sy ny fiasanao eo amin'ny fiainanay andavanandro, ary indrindra ny fampisehoanao sy ny fanatsikyafonanao ny hevim-petsy ny fanaratsy ao ambadiky ny resaka laza, ny célébrité izany sy ny voninahitra, ny resaka culte de personnalité, ny zavatra toy izany. Ampio izay Tompo hamantatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny teny anio, ary ianao no manositra ny teny. Aoka hisy révélation avy aminao hibitsika any am-pona ihany amin'ny alalan'ny teny izay hozarainay, tsy mijanona fotsiny ihany hoe teny akanay sitraka plaisir sy hitadiavanay fafinaretanao anay, fa tena hoe loha hevitra ahafahanay Jesosy Kristy mamantatra ny sitraponao indray ity fotoana anio izay fampizaranay ity, ary indrindra Jesosy andraisanay lesona ifanitsinay anitsiko ny tenako, anitsinay ny tenanay tsiraray avy, ary mba hanananay fisainana malina sy mailo manoloana ny hevim-petsin'ny Satana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Voninahitra ny ray tsotoa, ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana an'izany vavaka izany. Amen. Dia manonona mamerina ny fiadanana ry rahalahy sy ranabavy isany tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Resaka laza hoy aho mitohy amin'izay ihany ny zavatra ho resahantsika anio, dia raha mijery ny loha hevitra ianareo dia hoe tambitambin-daza. Zay zany no entiko maneho an'ity fizarana ho ezahako fitinina vetivety anio ity, miainga amin'ny ohatra andavanandro pratika. Tambitambin-daza satria ny laza sy ny voninahitra, ny vola, ny resaka fiazakazana, ny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, izany toetra izany, izany fitafiana izany, dia misy tambiny. Du deux côtés izay zavatra izay. Tambiny ho an'ny olona izay manaiky sy mifampiraraha fa handray an'ilay laza, dia ilay fanahy miasa any amin'ny tontolo tsy hita maso any ambadika rehetra any, ary manetsika ny
singa rehetra ity amin'ity zao tontolo zao ity ny fanahy mampiasa support izy ary matetika olona mampiasa support izy amin'ny alalan'ny intelligence ihany koa efa ndresantsika imbetsaka teto zay ohatra hoe amin'ny alalan'ny lamody amin'ny alalan'ny mozika amin'ny alalan'ny haino manjery ohatra hoe émission télé-réalité amin'ny alalan'ny tony support Facebook sy ny Twitter sy ny YouTube itony de lasa feno influenceur sy influenceuse be da be mihitsy laza daholo ny ao ambadiky reny ary miazakazaka be ny olona no miaina culte de personnalité ao anatin'ireny de ho iaho teo hoe vice versa izay tambiny zay zany hoe mandray tambiny ilay olona manaiky sy mifampiraraha manolotra ny tenany amin'ilay hoe te alaza izy te hitafy izy te hikirakira mamoana izy te ahazo pouvoir izy ohatra hoe resaka politika ao daholo zany resaka laza te ho philosophe izy te ho influenceur izy sy ny sisa be da be laza de deux côtés ho iaho de ny tambiny anankiray indray dia miverina any amin'ilay mpanome tambiny de tsy izay zany fa ny fanaratsy de mazava be raha fitiniko le izy hoe mahazo fanan'olona be da be mihitsy izy de tsy izay zany fa ny devoly satria ny devoly de mahalala tsara ny tontolo tao an-danitra tao izy fatany tsara ny hankantony ao an-danitra tao oro anefa izy nazera noho ilay blasfemiana ataony tao an-danitra tao tamin'ny mampidera azy amin'ny manjely tsara tare mpidera azy de nazera tamin'izay fonction an'izay izy de zay le esprit vengeur dia ao ihany koa la esprit de jalousie fahafenona ny am'izay resaka jalousie zay sy mifangaro am'ilay hoe esprit vengeur mivenger an'Andriamanitra tsy to lay anjely nazera dia ny création an'Andriamanitra izany zany tsika olombelona no nalainy devoly fanahy ary tsy hoe alainy fanahy fotsiny ihany fa hoentiny ho ekipany mihitsy ho mpiodina amin'Andriamanitra ho rebelle ary zay ny trophée zay no amboara any satana satria izay mihitsy lay toetrany amin'ny maha vengeur mpamalifaty azy dia ny tambiny mazava ho azy raha fitintsika izay zavatra andresantsika izay de fanan'olona be da be mihitsy very any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohanify fa izay zavatra zay efa naseho an'Andriamanitra tsy to efa naseho an Jesosy Kristy hoe ho maro be tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ny isan'ny fanahy very tambitambin-daza foatselitsika dia nahita zavatra mampalahelo tahaka izao zavatra mampanahelo fa afaka akatsika lesona ihany koa no sady fampitandremana ho an'ny victime no fampitandremana ho antsika tanora indrindraindrindra tety amin'ny tambajotra dia niara-nahitsika tao amin'ny pejiny Marghe dia ny tovavy ramatokely hitatsika nakasary izy nataony publika ny sariny de rehefa nakasary izy dia juste hoe tapikenatra fotsiny no nanaovany ny partie intime sisa no nafeliny dia ny titre an'ilay fakatsary nataony zany le séance de photo nataony de hoe anome lanja manokana ny tena koa izy amin'ity taona ity de rehefa mitoy ny tiany asongadana de hoe tsy de ivakilo amin'izay fisainany olona sy ny fieritreretan'ny olona zany izy fa ifototra betsaka amin'izay hoe fanomezany lanja ny tenan'izay de naseho anto amin'le séance photo le izy de misy karazana fipetrahana be da be position somary
mivelatra mampiseho zay tsy tokony ho aseho miaraka amin'ilay teny izay somary masitsika ihany manaitra filana ho andreo zay maimay. De rehefa vakinao amin'ny commentaire de ao mihitsy ireo manarapiraby ao ireo miteny hoe tena niezaka ihany ny zoom sy ny sisa rehetra, zany hoe peda be ny azo-panahy lavo tao anatin'le izy. Zay zavatra zay de efa mamaly an'ilay tambiny tambitambin-daza satana sy ilay trophée ny resahantsika teo lay amboara hoe ny buan'ny satana dia fanan'olona peda be mihitsy very any amin'ny elo. Ary zany ny antony izarantsika isan'andro isan'orany sitrapon'Andriamanitra. Raha ny resaka fijangajangana de azadiny fa nanamafy Jesosy Kristy aty amin'ny filazantsara fa izay rehetra mijery vehivavy ka mila azy, zany hoe mitraverse any amin'ny esprit fotsiny lay fisainana sy fieritreretana de efa nijangajanga tampony sahady. Oro anefa partiran'ilay séance de photo dia peda be ny olona lavo par rapport amin'izay verset hoe ny saina ny eritreritra nila azy tany am-pony tany tany an-tsainy tany dia efa nijangajanga sady tany am-pony izy. Ny zavatra tsara fantatsika aloha de izao, raha Marghe moa de fantatsika rehetra fa izy no nahazo ny vevoisy tamin'ny fifaninanana farany teo. De samy tehaka daholo ny malagasy mahay mihira ny malagasy sy ny sisa rehetra, manataleta sy ny ohatran'izany fa rehefa namoaka n'le photo séance de photo iny izy dia omboy indray izy malagasy, zany hoe misy zavatra misafotofoto be zany ao amin'ny fisainan'ny tanora malagasy ao hoe tsy mifanaraka amin'ny toe-po sy etika fahendrena malagasy ny sisa rehetra fa ny zavatra tiana tsindrina amintsika ho aloha voalohany indrindra dia tsy izy ihany no mampiseho andreny fitafy mianjaka à la moitié na hoe presque nu reny mihitsy ety amin'ny tambajotra fa ny profilan'olona peda be na lahy na vavy de ao anatin'izay esprit de séduction zay hoe manome tambiny ary mandray tambiny tambitambin-daza. Jereo fotsiny ireo artiste beda be lasy vavy, ny clip rehetra mikorina ny olo malaza de resaka sexe miodikodiny eo daholy saveraperaka mampiseho ny tsy tokony aseho lay fitanjahana atao amin'ny sahany eteny ota egal la fitanjahana mamaky ny tantaran'ny Noa isika. Rehefa nahita ny Noa mamitapina ny zanany anankiray dia nisozona tanteraka tamin'ny tenany sy ny taranany. Rehefa nanota isika atao amin'ny sahany eteny dia nanjaitra akanjo oditra ody biby Andriamanitra tsy to hatafy atsika satria nahalala mianatra isika ota fitanjahana. Oro anefa lay ota mihitsy zany no aseho, lay fitanjahana mihitsy no aseho, dikan'izay dia tambitambin-daza. Izay lay tambiny vice versa manome satana dia mirendre récompense any satana. Fa Andriamanitra tsy makasitraka an'izay satria Andriamanitra dia nanome akanjo fanakonanenatra atsika mba tsy sehony ny fitanjahantsika. De raha miakatra ihany ny fanazavana dia mitohy amin'ny revêtement spirituel Jesosy Kristy. Lay fitafiany Stefana rehefa nitoraham-bato izy dia rehefa nibanjina azy ny olona dia nitafy an'ilay manteau Jesosy Kristy izy ary ny endriny namirapiratra tahaka ny anjely izy ary ny andrandranolanitra izy dia nahita ny ao Elohim sy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tsy toa teo akavanan'Andriamanitra ray tsy to revêtu de la gloire. Fa tambitambin-daza hoy isika
raha ny parcours ny Marghe rehefa nazo an'le vevoisy izy dia nisy tambiny mamona vola be fatatsika rehetra zany, nisy tambiny gloire laza haitsika rehetra zany nanakoako maneran-tany tety amin'ny réseau izay nafahana lahalala ny momba azy dia révélé tao anatin'izany ary nanomboka teo izy de nanana ny personnalitény manokana amin'izay tontolo ny célébrité izay laza. De rehefa nitsambikina ny taona dia mitohy amin'ny lay séance de photo nataon'iny tsy miresaka ny vie privée antsika fa maka lesona mijery ny efipetsy ambadika par rapport amin'ny fahendren'ny soratra masina. Zay ny tena tanjotsika. Voatselitsika no nyresaka ny blasphemia, lolosin'ny tariny sy Samuela sy Mahaleo sy zay mifandraika amin'izany rehetrarehetra izany dia hoy aty hoe na piseho ny tsy tokony ho aseho am'izay na piseho fitanjahana am'izay i Marghe. Fa inona moa ny tena fitohizany zany sy ny tena ao ambadika zany rehetrarehetra izany? Satria ilay varavarana ny sokatra mihitsy déclic ho isika tamin'ny vidéo farany. Ilay tamby hoe anao am'gaine zavatra tahaka izao omenanao ny laza, omenanao ny mamona, omenanao ny karazana mpanatonta disika isan-karazany dia miditra fifampiraharahana ao anatin'izay ianao ainsi de suite dia apetraka amin'ny toerana hoe malaza laza célébrité ianao hatrany hatrany dia za zany mahita zavatra hoe tsy tongatonga ho azy ireny fitafy eo ambony fipetrahana amin'ny karazana position isan-karazany izay efa nolazaitsika teo reny hoe manaitra sy manetsika ny tontolo ny séduction ireny. Fa ilay esprit mihitsy no napiditra tao anatin'izay kanala izay, napiditra nanokatra n'ilay varavarana ary napiditra n'ilay ramatoa kely tao anatin'izay. Ary tamin'ny fotoana nazahoany an'ilay fandresena dia nanao publication isika hoe tsara kokoa raha hira fiderana, tsara kokoa raha mpihira évangélika izy, mihira ho an'Andriamanitra tsy toa, midera ho an'Andriamanitra tsy toa, makalaza an'Andriamanitra tsy toa, manambara ny témoignage ny ao an-danitra ao, sainy ny zavatra any ambony amin'ny alalan'ny talentany hira. Fa tsy ilay côté hoe izao tontolo zao. Ka ny zavatra nisy ny resaka séance de photo iny dia efa fitohizan'ilay varavarana ny sokatra ho azy dia tsy fahafantarana, tsy consciente izany na tsy mahalala ny olona anankiray hoe varavarana tsy izy ane ty misy anazy ty izao ny vavahady hoy Jesosy Kristy. Zany hoe ny olona anankiray manan-talenta, ny olona anankiray manana zavatra mampisongadina azy dia tokony ho atolony an'Andriamanitra iny zavatra iny. Ary tokony vavahady Jesosy Kristy no idirany. Izao ny vavahady hoy Jesosy Kristy. Raha izao no idiran'ny olona dia ho voky hanina be izy. Fa raha miditra amin'ireny kanala ohatra hoe V-Voice na Star Aka na ohatra hoe sy ny sisa be da be top 50 na tsy fantatro. Célébrité laza sy voninahitra sy rehaka sy mamona sy ny sisa rehetrarehetra ireny sika dia hatrany mitohy ary ao anatin'ilay lalana mizotra tsara any amin'le zavatra nresahantsika teo hoe vice versa, tambiny midina ary manolotra tambiny ho an'ilay esprit nanolotra laza ho anao ny olona anankiray. Ary izay ny zavatra miseho amintsika miresaka izao. Tsy izy ihany, izy no
fiera am'ilay personnalitény satria zany personnifie mihitsy izy am'ilay esprit mianime azy ohatrany hoe gloire mihitsy ho azy le izy voninahitra ho azy zay le izy zay laza voninahitra personnalité lasa influenceuse ny olona anankiray influenceur esprit daholo zany de mandeha hatrany am'izay izy consciente izy na tsy consciente fa toy n'ilay contrat efa nosiniaviny satria nandray tambiny izy nandray voly izy nandray gloire izy nandray mamona izy nandray zavatra ohatran'izany izy ny tafy fitafiana trophée the voice izy ny tafy fitafiana izao tontolo zao ny tafy fitafiana laza ny tafy fitafiana the voice ny tafy fitafiana vola ny tafy fitafiana hoe am'ty tonité dia melanja ny tenako ora nefa ny soratra masina mampianatra antsika hoe izy tsy maintsy ny tompo fa izaho kosa tsy maintsy miaina ny tenako zany dia potehako ahetriko le voniko am Jesosy Kristy de tsy tokony tokony tsy hita intsony ety amiko fa Jesosy Kristy tokony ho hita ety amiko ora nefa ny zavatra misy dia isa mitanjaka no hitanareo isa manao lingerie no hitanareo isa sexy no hitanareo dia mampiasa zoom ny olona de plaisir ho azy ny zavatra rehetra zany ainsi de suite ary efa nyteneniko teo hoe tsy izy ihany fa ny profil rehetra ety amin'ny Facebook na de vakinao raha hoe ny biographie hoe Jésus Christ my king de presque ohatran'izany daholo ka ny antony fizarantsika de ampisaintsaina anantsika hoe rivotra manahoana moa no mitsoka am'izao génération izao ary za tena mahita hoe mafy tsy mora ny mahazo ny ray aman-dreny mitaiza satria matanjaka be mihitsy ilay rivotro ny démonie am'izao vaninandro farany zao za tsy sura loatra hoe ny ray aman-dreny tsy manome éducation ny ankizy fa ny ankizy mihitsy no ao anatin'izay esprit zay hoe influencé sy ao anatin'izay hoe faneporany satana izay sepitra étouffé dia hatrany zany rehetrarehetra zany moa lavabe ny resaka raha ho resahana eto ny momba an'izany hoe inona ny anton'izany fa isan'izany tony resaka réseau Facebook etony tokony ho tenin'Andriamanitra no resahana ety dia resaka blague salé resaka challenge TikTok na tsy TikTok Snapchat sy ny sisa rehetra efa nazavaintsika teto fa ny tontolon'ny fréquence ny tontolon'ny haige 4G ny 5G sy ny ohatran'izany dia mangalatra ny toeran'ny fanamasina fanaratsy eny amin'ny rivotra de mitondra message aingana be mihitsy mitondra n'ilay esprit de séduction aingana be mihitsy amin'ny alalan'ny support be da be dia manandevo ny ankizy sy mandavo ny ankizy makakariavana fa voatselitsika no ny resaka n'ilay resaka laza tamin'ny alalan'ny tononkira dia mitoy zany le sujet atsika zany hoe manindry mihitsy zany ny fanamasina ary midevoile ny zavatra misy mitotoy le cas par cas am'izao fotoana iresantsika izao ka za zany de mametritra ka fanairana ao atsika alarme sonnette trompette amitsika hoe raha tanora ianao maheno an'izao afatra izao tanora daholo tsika meo an Jesosy ny atandrano raha piry ianao mahay miry ianao manana talenta am'izany ianao meo an Jesosy Kristy ny talentanao mihira iderao an'Andriamanitra anomezy voninahitra an'Andriamanitra aza mitady laza fa nao amin'ny efitranonao fotsiny ao ary ianao dia raiso izay azo raisinao comme instrument de derao Andriamanitra derao amin'ny salamo derao ao am-ponao mirao an'Andriamanitra mirao an Jehova ary tany rehetra ary izay porta izay le nyresantsika teo izao ny vavahady ozy Jesosy Kristy midira mihitsy anao am'izay vavahady zay fa aza miditra amin'ny vavahady izao tontolo zao hoe io misy plateforme
TikTok, Snapchat dia iran'izao tontolo zao ny faninanana anaovana challenge manolotra ny tenanao amin'izany ianao sy izay ahafahana mahazo laza sy rehaka sy fa porte ouverte ny sokafany satana aminao. Petit à petit ny fandehanana io de hatrany hatrany maka toerana tsy kelikely ao anatinao ny esprit fa ny tanjon'ilay esprit dia ny anoeranao ny filazantsara sy andavanao ny fahendrena baiboly ary ho tonga mpanindrahindra ny satana ianao lasa agent ny demony ianao lasa misaveraberaka sy ny tsy misaveraberaka rehetra fa mirendre gloire sy mame voninahitra any satana ianao. Dinio ny zava misy fa manome alarme, manome trompeta atsika. Za tena manafatrafatra foana hoe meo an'Andriamanitra tsy toa ny atandroanao, meo an'Andriamanitra, meo an' Jesosy Kristy ny mombanao, ny talentanao, zay fahafahanao manolotra ny tenanao. Zay le voasoratra ao amin'ny Romanina 12:12 sy 2 précis tsara mihitsy amin'ny ka sujet atsika hoe tambitambin-daza. Ko am'izany mananatrareo aho raha lasy raha nabavy noho ny famindrapon'Andriamanitra ao anatin'ny grasy tsika mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Zany hoe fa ao anatin'ny culte raisonnable saza sy antonony tokony hometsika an'Andriamanitra izany. Fa rehefa mivoaka amin'izay révélation an'i Paul araka ity Romanina 12:1 ty sika dia ny mifanohatra amin'izay hoe culte hometsika ny satana zany tsy miditra vavahady Jesosy Kristy isika. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao lay interdiction eto amin'ity faharoa ity Romanina 12:2 aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Aza miditra amin'ireny resaka ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, aza miditra amin'ireny resaka V-voice, aza miditra amin'ny porte ouverte n'ireny resaka star ak, aza miditra amin'ny zavatra be da be misy monde sy misy Madagasikara sy fa petit à petit ianao dia aveo anao lasa agent. Raha miresaka tsika misy monde, miresaka tsika misy Madagasikara, ampiritan-dritana ianao mpanaovina maillot, mpanaovina zay. Oentina tsy kelikely ianao maneho ny fitanjahana. Amin'ny voalohany ianao kultura sy ny zavatra ohatran'izany ny resahana, zay le papier cadeau sy enveloppe, fa aveo ianao tsy kelikely dia tahaka ny zavatra misy miporitandritana sy maneho lay fahotana. De ny dikan'izay de hoe satana mihitsy no aseho anao en image de anao no personnifie miaraka amin'ilay esprit ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Grave ka izany no anairana ny fijerintsika sy ny fieritreretantsika hoe aza misaraka amin'Andriamanitra ny fanompom-panahy mety ataotsika dia tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo zao izay ihany no ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Miala amin'ny fanaon'izao tontolo zao isika dia misy hazavana tonga amintsika ary manambara ny sitrapony amintsika Andriamanitra. Zay lay hazavana, zay lay lumière sady tsara no ankasitrahana no marina hoy Paoly. Ny tanjontsika amin'ny fizarantsika isan'andro isan'oreto dia fiainana mandrakizay, famonjena, salut. Ary zany mahatonga antsika midénonce ny efipetsin'ny satana ao anatin'ny kultura babiloniana, ao anatin'ny kultura ny antikristia, ao anatin'ny kultura ny athéisme, ao anatin'ny fomban-drazana, ao anatin'ny fausse religion, ny resaka doctrine, endoctrinement, ny vy mamay sy ny zavatra be da be ohatr'izany. Mino fa misy zavatra voarahinao tamin'izay zavatra nyresantsika izay ho an'ny Marghe manokana tianao Jesosy Kristy. Ny antony tsy hono teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy hanameloka atsika ozany Baiboly.
fa ny analanatsika amin'izay fanamelohana izay lay grasy, zay lay famonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Tianao Jesosy, tiantsika rehetra izy. Ny publication dia tsy fanamelohana anao, fa fidevo alena n'ilay efipetsin'ny Satana. Ndao sika bebaka, ndao miverina amin'i Jesosy Kristy. Efa samy nanota avokoa isika rehetra. Raha misy ny olona mpanota dia izazo ny voalohany. Fa rehefa manolotra ny tenantsika amin'i Jesosy Kristy isika dia tahaka n'ilay zanaka adala, ity zanako ity dia efa very ka hita indray dia omeny peratra isika, omeny fitafiana isika, omeny sakafo madio isika, ary misy fifaliana be ao an-trano iray, misy fifaliana be ao an-tanàna ao, misy fifaliana be ao an-danitra ao. Mpanota iray izay mibebaka mampifaly ny anjely. Ndao tsika hiverina amin'i Jesosy Kristy. Tsy misy fanamelohana ao amin'Andriamanitra tsy toa, famindrapo. Andriamanitra dia fitiavana. Tianao izy sœur Marghe, tiantsika rehetra izy. Izay manana an'izay esprit fitanjahana sy maneho fitanjahana izay ety amin'ny Facebook. Misaotranao Jesosy Kristy ny amin'ny fitiavanao sy ny mbola fampahafantaranao ny sitraponao indray tamin'ity andro anio ity. Mamondrafo aminay dia aokane tombo izay ody ao ambalanao amin'ny fibebahana, fiaikena fa nanota marina teo anatrehanao. Raisy izay tompo diovy sasao ary ireo izay voafatotry ny afetseny Satana satria efa nisy ny fanarahana sy ny fifanekena tao anatin'izany dia fantatrao izay malala fa tsy mora ny miala amin'izany fa izay kosa nefa tompo dia mangataka ny famindroponao sy ny fitiavanao ary ny autorité-nao mahatsitoanao anafaka azy ireny. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Dia ianao Jesosy Kristy, ianao lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, lay lioan'ny Joda, tsy zanak'ondry misy kilema intsony fa lay lioan'ny Joda, tsy lay zanak'ondry tsy misy kilema, tsy zanak'ondry fa lay lioan'ny Joda. Ianao no manafaka anay ao anatin'ny griffa